Aboho ntiaka. Voalohany dia ny fiarabana tsika vahoaka ato anatin'ny distriktan'ny Antsohia, ny Bealanana ary ny Analalava. Zao moa ny atao hoe fotoana voalohany entina ifampiarabana atao hoe amin'ny fomba ofisialy satria ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana indrindrandrindra gendarmerie zany dia miezaka mifanakaiky. Ny zahay nefa mahatsapa andro vitsivitsy teo eo zay na ny tena maromariny kokoa eo amin'ny 2 herinandro teo na 10 andro maherikely teo no tena nandraisana ny service fa noho ny fahatsapana ny mamaika ny asa zay tsy maintsy miandro zany dia zay no antony hoe zao tsika vao tena mifankareny ka mamerina ny fiarabana miatrika ny fanombohana isika am'izao amin'ny famerenana indray ny fandriampahalemana atao anatin'ny distrika telo zay iadidihako moa zany araka ny fomba fiteny ny zay indramiko ny fomba fiteny ny ireo ray aman-drenitsika ara-panjakana tany ilotany hoe ny tonga miaraka no fahombiazana ary ny miasa miaraka no atao hoe mampahomby ihany koa am'izay lafiny rehetrarehetra zay ka na ianareo vahoaka na izahay aty amin'ny gendarmerie dia misy manantena fa samy tsy raviravin-tanana. Zahay moa dia ny antom-pisinay amin'ny ankapobeny dia tsy afaka miasa zahay raha tsy eo ny fanomezana loharam-baovao. Miezaka ihany zahay na tsy misy mamelo loharam-baovao ara mampiatra ny zay traikefa-kely eo ampelantanana mba hahafahana mitrandraka zay azo trandrahana rehetrarehetra fa na izany tsy zany ny tena mampahomby anazy dia zavatra rehetra atao hoe na tsara na ratsy dia tsy maintsy miainga ny anatin'ny fiarahamonina any ka ianareo vahoaka no afaka ampitan'ireny aminay. Tsy misy olokava akory fa tsika any any tsika no miaina ny zavatra maharary atsika any, tsika no miaina ny zavatra atao hoe maharavoravo atsika any dia aza misalasala ianareo. Tokony ifameno foana zany ny andraikitra atsika amin'ny ankapobeny entitra ny fandraisana andraikitra zay ho ataonay atao amin'ny vondrotoboparitra ny gendarmerie eto Antsohia. Toe-tsaina no mila miova za amantsy anareo satria tsy marina amitsika ny atao hoe ny fahatsapana na ny fahitana amin'ny ankapobeny hoe atao anatin'ny renivohitry ny faritra no misy atsika eto no misy ny herivelona rehetrarehetra na ny eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana zany na ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny zay araka ny teneniko anareo teo hoe tsy fanomezantsiny izy ity fa izahay fotsiny dia hametraka ny atao hoe mahazava-dehibe ny fiainan'ny fiarahamonina ka handray ny andraikitra zay manandrify na hanao ny hafa na tsy hanao dia zahay tsy maintsy anatanteraka ny atidy manandrify anay mba ho tombotsoa ny daholobe satria hita hoe miaina ao anatin'ny lototsika miaina ao anatin'ny ezina amin'ny resaka fandriampahalemana dia tsy maintsy ndray ny andraikitra manandrify arak'izay resahana zay ka nandritra zay fotoana foy zay nanatanterahana ny na nandraisana am'izany ny fibakiona ny kompania ny Antsohia zay dia maro ny fifandraisana amitsika ny anivon'ny fiarahamonina ary hitako hoe efa miverina tsikelikely ny fifampitokisana tsy hoe tsy natokony gendarmerie akory anareo teo aloha fa io moa araka ny zavatra rehetra rehefa miova ny andrina miova ny sata mety misy fomba manokana ahafahana mitondra sy tantana ny vondrana anankiray na ny sehatra
siatrasa-panjakana anankiray rehefa ianao ny tompony andraikitra dia mety ianao no manana ny fomba hoe ahoana ny tokony hitantananao sy mba hapety ny asanao sy ny hapisy ny fitokisana amin'ny vahoaka zay ka maro ianareo ny mifandray na telefôna na taratasy na misy maro be no manatona ty amborao ary mbola kaireziko ny fanohizana zay fifaneraserana zay ary tsy zavatra tokony hoe hampalaina na hampiaya anareo ny fandehanana aty fa raha misy zavatra tokony hifampitana na tsy amin'ny anaranareo mivantana azy fa mety misy olona akombanareo hoe ty misy afatra va ny toerana misy hoe fokotany ohatran'izao na misy taratasy alatsakareo mbola hametraka n'izay karazana ohatran'ny hoe boaty na hoe irina ohatran'ny vata fandatsaham-bato reny dia ao zany zay tsy maintsy hijery isan'andro hoe iza no manome aloha rambobô satria mety misy olona tsy samy fanatrika amin'ny vantana fa tsy indraindray mety olona mety hoe mitsapatsapa na mijery ihany koa inona ny zavatra mandeha ato dia mba hahafahana manavaka zany hoe iza no ratsy sy olona marina dia mety ho apetraka koa zay zavatra zay ka ho resahako ary ho ampitaiko amin'ny fiarahamonina fa vokatry zay fandraisana andraikitra zay atao hoe tsy emotra zay dia ho tononoko eto ireo anarany dahalo zay tena efa ela nanaovana za mo tsy mahaina lava volo zareo any na manakory fa raha raka ny fomba fiteny dia mety hoe ela netezana ka lava volo fa ho apetraka eto zany ho resahako aminareo ho ampitaiko aminareo ka raha misy amindreo dahalo reo any anivo fiarahamonina misy anareo any dia afaka mampita aminay vatana ianareo hoe aty aminay le olona tediavina zay nanaovana antsoavo satria anisan'ny fomba fiasanay na toromarika manokana amin'ny sekretera mpanjakana eo anivo ministera firevam-pirenena medidiny gendarmeria sy ny foibe fibaikona gendarmeria ny andrevohatra any dia tsy avelanay azo laka zany na hoe iaina pitonina ny mpanao ratsy fa tsy maintsy ampirorona mandrakariva ary na fomba hoana na fomba hoana za dia mametoky anareo fa na ataotsika ohatran'ny sambo balala mainandro rehefa tsy azo izy androany azotsika izy amaraina ka ireto avy zany ny dahalo zay tena akoatran'izay mbola hoentinareo avy any moa zany fa dia zay moa ny antom-pisina mamongotra ny asa ratsy ary miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana atao hoe manafoana ny ireo fanetro be ny fiarahamonina sy ny firenena zay tsy miteraka fampandrosoana dia misy dahalo vitsivitsy reto mahampy eo amin'ny 7 eo izy aloha ny eto am-pelatanana dia ho teneniko aminareo satria ireto zany no voasokajy anatiny ireo hoe tena manao asa ratsy mitapedina saika isan'andro zany fa mbola mirihariano zareo reto hatramin'izao dia sady mampitandrona ny zareo ny tena koa no mampiomana sady fa dia tsy maintsy hifanena aminay ianareo ary na manahoana dia na ianareo voasambotra velona na ianareo voasambotra efa tsisy aina zany satria za tsy afaka hitsitsy anareo mihitsy vokatry ny zavatra atao hoe efa tsy mety nataonareo teny anivo fiarahamonina dia ampahafantariko eto reto olona manaraka reto raha misy moa ny fieritreretanareo hoe te hiverina ao anatin'ny fiarahamonina mitovy amin'ny hetsika zay nataonay rehetra tato anivo gendarmeria reny hetsika fampandrinana tany amin'ny faritra atsimo reny misy ny dahalo mivafo zany hoe tonga aviany ianareo heninareo ny anaranareo dia tonga aviany ianareo miteny hoe zahay voatonona tamin'ireny anarana maro be reny fa
iova fo zay oentinareo avany basy sy fitaovana nampiasainareo raisina isomatsara nareo aty amin'ny blog aty dia atsona ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina rehetra ny an-tanàna hoe ireto olona reto dia nitolo-batana ka egaviana ianareo mba handray anazy ho toy ny olona rehetra ny fiarahamonina afaka atao zany zavatra zany afaka atao zany fa raha ohatra moa ka tsy ho zay dia tsy maintsy foanana ary ataoko hoe tsy avelana iriary efa ampy zay vitanareo zay fa raha misy ny mbola anatevi-darana mbola mafimafy koa ny zavatra tsy maintsy ho ataonay atao hoe mongorana hatramy fakany anareo zany an'le zatra mpanao ratsy ampy ny fitaovana eo ampelantanana ary mbola apahany kely fotsiny azy no ampiasaina amin'ireny hitanareo amin'ny andavanandro reny fa rehefa tena ho avy atsika amin'ny angady sy ny arona efa miroso moa am'izao ary tsy amitratsony dia porofona aminareo hoe misy ny fitondram-panjakana misy ny mpitandro filaminana fa tsy hoe vatana mandehandeha fotsiny zay eny fomba fitentsika amin'ny andavanandro hoe nambasin'ireo tsy mipoaka sy ny sisa sarotra amindreo mampiasa an'izany tsy marina zany mipoaka io ary azo ampiasaina tsara mbola maromaro io ary ny tokony ho ampiasaina fa arak'izay teneniko zay hoe mbola tsy tena miatrika tsy ohatran'izao mihitsy tsy fandrimpahalemana zany aminay tsy ohatran'izao zany tsy fandrimpahalemana zany nay io dahalo hitatsika ty io mbola sarotsarony fotsiny ka ianareo reto zany dia sarosarona dahalo rehefa tena anao dahalo anareo dia toizy fa zay koa vonona hamongotra anareo hatramy farany mahasarotsarony anareo zay ny antony tenenako hoe raha te hiverina dia zao sady anareo amin'ny fiarahamonina hoe taviano fitaovam-piadina anareo atero aty aminay aty neny fanjakana izy reny tsy nenareo izy reny ny tsika zay mampamondro fitaovam-piadina dia tsarovy mandrakariva fa ianao zany no tena tokony antoka amin'ny tsy fandrimpahalemana satria tsika lasa ohatrany hoe tia kely entin'ny fitiavatena dia mahazo vola sy famatsiana maro samihafa amin'ireny zavatra reny nefa miteraka voka-tsoa sy zavatra mampalahelo amin'ny fiarahamonina maro aneny olona maty zaza mambevavy maro ny fananana very vokatry ny ataonareo tsy matao atody reto ka zahay dia tsy afaka nitazapotsiny an'izany zavatra zany raha ohatra ka tsy mety amin'ny tokony andraikitra sasany ny fandraisana andraikitra dia zahay ato amin'ny gendarmerie dia boribory ny gendarmerie ty raha hitanareo hoe aleo iaina ato anatin'ny lotato foana zay fa tsy dia mety aminay loatra ny fomba fiasanao dia veriko angamba fa manana ny toerana tokony ho isy anay ihany koa zay amin'izay fotoana zay satria maro ny fiarahamonina maro ny distrika maro ny faritra zay mila fandrimpahalemana any amin'ny toerana rehetrarehetra any ka tsy hoe isika anaovana ny ezaka sy anaterakirandray no hamalana sanatria zany zahay tsy tombo tato amin'ny faritra Sofia tsy sanatria hoe miresaka firazanana kosa fa sarotiny dia tsy sarotiny amin'ny ady tsy fandrimpahalemana noho ny fitiavana fiarahamonina sy ny andraikitra zay fanomena moa indrindraindrindra ka sokafo ny sofinareo zany ho anareo dahalo reto dia afaka miantso ny telefona zay omeko anareo ianareo rehefa aveo fa dia fampitady isika manomboka zao misy atao hoe voalohany amin'izany pero ao Amboto Mabibo Ndafany ao Amboto Mabibo Mandreny Dira Zafy mbola samy Amboto Mabibo Pasteur ao Amboto Mabibo Cisco Amboto Manga Dozy ao Matsaborobe Roselay mipetraka ao Apomakola Disy mipetraka ao Apomakola Tsarafidy mipetraka ao Apomakola Legalo zanaky Kolandy Anjaonjo Felix mipetraka
Bipaipaky Antsaonjo, Son Antsaonjo, Lalay be Ampamakula, Raymond Zanakotoko Larazafy, Ambotsara Antsaonjo, Lafeny Anjijia, sady mampiasa basy foino, basy lava, Jaosidy Analatsatrana Anjijia, Dely Analatsatrana Anjijia, Raoly sady mampiasa basy lava, basy fohy, Lebana mipetraka ao an-dranomena. Ireo olona voatona analana rehetra reo zany averiky ihany. Raha ohatra ianareo ka te hiverina eny anivon'ny fiarahamonina dia manolora vatana dia zao. Manolora vatana dia zao aty aminay tompona andraikitra. Fa tsy ekenay manomboka eto nirery avanareo eny anivon'ny fiarahamonina eny nefa ianareo efa naloha fiarahamonina. Matoa tonga aty am-pelantanana eny anaranareo. Mbola maro izy ireo fa apahany fotsiny ireo resako aminareo reo matoa tonga aty am-pelantanana hoy za misy antony. Ary mitaraina ny olona nanome andreo loharambo avao reo fa misy atao hoe miaraka amin'ny ranomasy mihitsy ny olona manome loharambo avao eto aminay satria fa tena miatra manaina ny zavatra iainana ny anivon'ny fiarahamonina any ka miangavy anareo tompony andraikitra amin'ny serasera ny tena koa ianareo mpanao gazety moa zany mba hamerimberina raha azo atao ny antso zay ataontsika eto fa vonina izahay hiatrika ny fanohizana ny asa amin'ny mifandraika amin'ny zao fanapahan-kevitra zao satria efa mihoatra ny tokony ho izy zany ny fahazaran-dratsy sy ny zavatra iainatsika tsy araka ny tokony ho izy satria matoa atao hoe akoatra ny fahasarotan'ny fiainana amin'ny andavanandro zay efa mampikaikaika ny vahoaka tsy misy mifamentsitsika satria nandalo fotoatsarotra ny fitondram-panjakana teo ny aretina maro samihafa zay anatin'ny fotoana lavalava tsy afaka nivelatra tamin'ny fampandrosoana dia misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny firenena zany ka tsy afaka ny ametsiny hoe manahoana ny misy ny fimemenonana etseroa ka akoatra ny fahaserana ambonina amin'ny andavanandro ve sanatria zany dia mbola ho vesarana amin'ny resaka tsy fandrimpahalemana ny olona zahay dia miteny anareo fa tsy miara miombokevitra amin'izany fa farafaratsiny avela iaina-kalalahana ny olona zany ao anatin'ny fandrimpahalemana mba miezaka manao zay zavatra kely mba ho vita mitady ny hanina zay tokony ho sahaza raha ohatra ka efa sahirana ihany sanatria zany akoatra ny reto zay efa voalaza teto reto dia mbola misy ihany koa ny fanampiny zay ho ampitaina matetika satria tsika olona iara-iasa tsy afaka hivony aminareo zay hoe ataonay par silence araka ny fiteny-jatovana azy zay fa tena ho ampahafantarina dia hiara-iasa tsika hiara-entana zahay moa na dia hoe ampy ara fitaovana araka ny teneko anareo teo tsy maintsy miangavina fiara-miasa satria zay le tana maro fandrimpahalemana miaraka mandray miaraka milanja ary miara mamindra miara miazakazaka rehefa misy ny fotoana tokony ilana zany firaisankina zany dia mba miray ina amina zavatra tsara fa tsy miray ina amina zavatra ratsy efa hita hoe tsy mety ny zavatra atao dia mbola andeha irona any any zahay dia tsy hotafiaraka amintsika am'izay lafin'izay fa tsotra ary atao hoe tokanay any tanjona mba andro fahalemana ny faritra sy ny toerako onenantsika tia tsy ho any district any Antsoa ihany na ho any district any Analalava na Bealanana fa le district atsika fito zay mandrafitra ny Sofiamo zany na dia tsy tokony andraikitra ko aza ny tena zany satria samy amin'ny tanatohatra misy anazy na ny zahay atao amin'ny gendarmeria na ny fitondram-panjakana zay misy eto amin'ny renivohitry ny faritra fa
noho ny fahatsapana sy atao hoe ny fahavononana amin'ny adiny sy fandriam-pahalemana zay dia misy manantena fa tsiotsiniko no miteny hoe raha mandriny aty amin'ireny vohitry ny faritra ahoana moa ny tsy ampahandriny any amin'ny sisiny ka tsy maintsy tsika eto zany no anao ezaka misimisy kokoa mba hampiverina indray any atao hoe fitokisan'ny vahoaka aminay moa zany zay betsehatra voalohany amin'ny resaka adiny sy fandriam-pahalemana ifanometanana atsika anao zay azo atao rehetrarehetra ary aza kivy anareo araka nambarako teo hoe samby balala mainandro fa zay hitanareo mitarika izao dia manana hery ihany koa zahay manana anareo eny fiarahamonina satria maro ny olona te hivoatra amin'ny toe-tsaina te hivoatra amin'ny fandrosoana te hivoatra amin'ny filaminana sy amin'izay zavatra rehetra mety hiteraka vokatsoa mivantana zany eny fiarahamonina nefa no sakatsakana maro samihafa vokatry ny tsy fandriam-pahalemana dia lasa atao hoe sahirana very fanambola velona zavatra misy matetika na manao ezaka manao ezaka dia fomba fiarahamonina moa sy ndraindray mety na efa miala mihitsy tsika amin'ny resaka fanelanelana io na hoe intervention dia zay zany mba engaviko ihany koa atsika tokony andraikitra fa dia ny olona rehetra zay mety hanao intervention amin'reto analana maro zay nresahana reto zany dia za mihevitra fa zareo reny le veritsika hoe dahalom-bolona tabatra averika ihany ny olona rehetra zay mety hiantso anay tokony andraikitra ka hanelanelana hoe voatonona tao ny analany zanaka zamanay na zao dia everina fa ianareo reny le dahalom-bolona tabatra dia ho isy koa ny fotoana zany ampahafantarana anareo hoe ianona ny antso anay fa anisan'ny fianakaviany Felix mipetraka ao Bipaika ohatra izy Antsaonjo na anisan'ny fianakaviany Doze mipetraka ao Matsagorobe dia nanelanelana tamin'ny raha manelanelana araka le volazako teo hoe hitondra antanana mihitsy satria zay le fiaramiasa tediavina amitsika ianareo ray aman-dreny any tokony hoentinareo avy any le fianakavitsika hoe efa io mo zanaka iramanana ohatra fanabeazana iramanana tsy vitanay ray aman-dreny fa dia mba andesina aminareo fanjakana dia mba miara-mananatra eo tsika ataotsika zany raha ohatra ka ilaina fa itsika tsy manao an'izany fa arakaraky ny anaovan'le zanaka atsika ratsy vao maika atsika manelanelana hoe avitsory reo na ataovy an'izao reo sisa ka za matoky fa tsy toe-tsaina amin'izao taona 2024 zao tsony efa ho avy ary ny 2024 efa volana aogositra atsika zao efa tsy ela dia hivalina ty taona ty efa mandroso ny fivoarana toe-tsaina efa tamin'ny andro taloha be zany atao hoe fampiaroaro mizahatra tsy manjary zany fa tsy amin'izao vaninandro ianantsika zao ka miala tsiny aminareo raha misy moa ny fiaramiasa manokana araka nyzay resana zay dia misokatra na amin'ny ampilafikery rehetra ny fiarahamonina ny ray aman-dreny zahay kory na dia hoe manana ny fahefana ety ampelantanana tsy afaka ny anao fanapara-pahefana fa ny asa rehetra zay atao dia ao anatin'ny fampanarahana ny lalàna velona zay misy eto amin'ny tany sy nyfanjakana ary hainay ny asanay matoa zahay misafidy ary tafapetraka amin'ny toerana hoe amahatokona andraikitra ohatra zao hainay ny asanay tsy anareo no anoranay amin'izay zavatra tokony ho ataonay fa ny zavatra mety ho isy dia hoe tsy afaka ny anam-pitsofina zay tsy afaka ny raviravitanana raha misy ny sosikevitra entina anatsarana ny fandriam-pahalemana dia vonina zay ary atao hoe ametraka araka ny tokony izy ny fiaramiasa mifandraiky amin'izay fa raha hoe hanakatsakana ny fanapahan-kevitra zay raisina na hoe hibaiko anay amin'ny fanatanterahana ny asanay
izahay dia tsy manana lehibe mibaiko anay akoatra ny any amin'ny foibe ny gendarmerie ka rehefa misy ny toromarika manokana moa miainga avy any amin'zareo dia manatanteraka zany zahay fa raha aty anivon'ny fiarahamonina misy ny sakatsakana tsy ahafahantsika mandroso dia za miteny anareo fa mety ho sasapoana foana io tsika fa zahay dia tsy hanaika ny atao hoe ny endrika tsy fandripahalemana satria ahoana moa ny ahafahana mandamy maneny anivon'ny fiarahamonina any na ny ato amin'ny atao hoe tsika samy tokony andraikitra misy ny tsy fandripahalemana tsy fandripahalemana zay miseho amin'izay lafiny zay hoe miaro ny ratsy manakatsakana amin'ny fanatanterahana ny asa zahay mahay ny fetrany hoe atray zany atao hoe ny zavatra mafimafy tokony andraisana andraikitra atray zany no tokony hahafahana mamerina ny fitokisany vahoaka atray zany no tokony atao hoe mba hisiny ny fifampiresahana zay hoe miteraka vokatsoa any rehetra zay ka miangaga tanandro ny tenako zany mba ho elantsika zay fahazarany ratsy zay satria tsy mampanjary za moa tsy dia mahay loatra le fanentanana nataony zokobe ndray mitiana zay mialatsiny amin'ny fanononina azy fa analatiana ka tsy maintsy voatonona fa dia misy an'izay hoe elao fa tsy manjary zay ataoko hoe tsika rehetra ngamba samy tokony hokevitra amin'izay lafiny zay efa hita hoe nafana ny tatao faritra atsika tao anatin'ny ray volana teo eo zay tena saika misy trangana tsy fandripahalemana foana anatin'ny faritra anatin'reto distrika telo zay adidina reto zany dia lasa any amin'ny asa aloha no tena nirisoana malakilaky ka ho isy ny fifankafatarana miandalana eny dia eo ihany koa moa ny tsy maintsy ametrahantsika no paikady miaraka hoe tsy voatery ho avy aty aminay ihany na dia hoe ny ofana sy nianatra manokana ny resakady tsy fandripahalemana na zahay fa misy ihany koa ny sosikevitra zay andrasana avy any aminareo hoe zao ny hitanay mety mba mampatsaratsara kokoa anazy dia raisinay an-tanandro reny ka misy ny laharanantso zay laharany finday moa tsy maintsy ampitaina dia ity ihany koa zany dia mba hiangaviko anareo tokony andraikitra ny serasera ampitao amin'ny mpiarabelona amitsika any fa ilaina tena ilaina fifandraisana dia tsotra ihany afaka manao rappel-moi ianareo na mibiby araka ny fahaizantsika anazy raha sanatry ka tsy misy ny fahana zany dia afaka manao an'izay ianareo matoa zay napetraka amin'ny toerana ohatran'izao na dia tsy dia manana ny atao hoe ny fitaovana mahampy aza sy zavatra ampiasaina hoentina miasa fa mba misy kely ihany afaka atao hoe ampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny dia afaka miantso anareo amin'ny ora rehetra zahay sy amin'ny fotoana rehetrarehetra aza atao hosakana ny tsy fananana fahana raha misy zavatra mainky any na ohatran'izay dia rehefa fomba fiasako hatramin'izay rehefa misy mandefa rappel-moi dia tsy maintsy miantso foana amin'izao ny teknôlôzia fa mandroso ka sao dia diso hevitra atsika ka ho lasa atao hoe fandaniana fotoana na tsy fifanajana zany no ibana ao anatin'ny fifaneraserana fa zay zavatra tena miteraka vokatsoan'ny fiarahamonina resahana raha misy zavatra atao hoe tsy mijoro zavatra ratsy moa fa raha misy zavatra sindra mahazo atsika any dia mba zavatra ohatr'ireny zany no tokony mifaneraserana fa tsy hoe andeha hanakitaba na hanelingelina amin'ny fanatanterahana ny asa kory ianareo misy manantena fa tsy tsika zao no andeha hifanao zavatra ohatran'izany hifamelona atsika hifanasoa hikaroka vahaolana miaraka entina mpandrosoana amin'ny faritra misy atsika ato amin'ny alalan'ny atao hoe famerenana ny fandripahalemana izay mety hiteraka vokatsoa maro samihafa ka noho izany
raiso ny numéro misy numéro roa omeko anareo numéro mpanjakana daholo reo numéro reo fa miasa ao anatin'ny ora rehetra sy fotoana rehetra na andro na alina na 1h du matin nareo manantso raisiko foana nareo na 2h nareo na 11h alina na manakory na manakory raisinao foana nareo voalohany am'izany ny 034 14 005 44 averikiana 034 14 005 44 ny faharoa 034 11 004 14 034 11 004 14 reo zany misy laharanantso afaka ifandraisatsika amin'ny ora sy amin'ny fotoana rehetra araka nambarako anareo teo na dahalo azy ianao fomba fiteniko matetika zany na dahalo azy za raiso ny numéro ny telefôna fa tany amin'ny faritra niasana teo aloha nandritra ny fotoana ny bakiona ny vondry tokobaritra ny mandrotsara na ny kompania ny mandrotsara tsy mbola nisy na dahalo ray raha na samy antso amin'ireo larina telefôninareo fa ianao raha dahalo aty amin'ny faritra ny Soaty andramo atsoy ireo numéro reo fa de ho hitanay no misy anao hoe aiza ianao na mbola eny amin'ny abakabaka eny raha ho hitanay foana ka misaotra ary atao hoe manatena ny fiaramiasa marary soa ny vahoakany Antsoy de Bealana ary Analalava mifaritra Sofia amin'ny Kapiana tiatsika ny faritra misy atsika Sofia malaza amina zavatra tsara maro samihafa ka tsy tsika zao mihitsy mandeha atao hoe Analabaraka ny faritra misy atsika ato lasa ohatrany hoe manjaka ny tsy fandriam-pahalemana sisa tsy marina amitsika zany ezaka atsika no zay azo atao rehetra ampiverina zay filaminana sy ny hoe laza tsara ho an'ny tanàna sy ny faritra misy atsika zay aboaho ankiaka